Hatramin'ny akarany taremarika ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus zato teto Madagasikara no nanamafy ny fanentanana ny olom-pirenena anao takombava ny mpitandro ny filaminana eto Ampasika miazo any Etaosy. Miverin-dalana avy hatrany ireo izay tsy manao izany. Rehefa ivoaka ny tany dia anao le izy ohatrany ataonareo miakanjo zay. Kay ianao mihitsy no manao kasibosy aloha. Tendana aloha anao midemerta kasibosy. Fa iza le olona hozarainao indray nomenao an'le aretina amin'ny kasibosy. Sakanavaka zany zay eto. Fa zay tsy manao kasibosy dia averinay aloha. Dia miverina aloha anao, aloha ary mijery an'izay, toko izay amindra mpiara-miasa aminao ao. Eto, le kasibosy. Aray le kasibosinao. Raha vao tsy manana kasibosy ianao dia miverina fa tsy afaka. Voatery tsy maintsy amerina anao. Bebe, varavaratsy ny foloara ataonao. Fantatro fa tsy manana ianao. Ny fiarovana ny aretinareo mihitsy no hitandremana an'izay. Tena miteny aminao fa ianao mihitsy tena arovana amin'io. Kilo ameko bebe fotsiny ty fa tsy maninona. Manao bebe. Anao bebe vao miala bebe ha? Manahoana ny akora ampiasaina ohatran'ny sarotra ihany koa ilay mitady azy ohatran'ny Sarotra ihany fa za zao avy any Sotra mitady lastika dia efa enjakenjana kely na vidiny ara ny lamba efa miakatra. taloha zao ohatrina ilay lastika dia lasa ohatrina zao. Taloha izy zao alaina 10 dia zao lasa alaina 10 am'zato dia lasa alaina 200, 300 arakaraka le alehibean'le lastika. Ho an'ireo izay afaka mividy 500 hatramin'ny 1000 ariary ny iray ary maro ireo mpivarotra no efa mijoro eny an-toerana ka mivarotra izany ho an'ireo izay tsy manana. Ny fanaovana takombava izay tsy rendrarendra amin'izao vanim-potoana izao fa fiarovana ny tena sy fiarovana ny hafa ihany koa tsy ho voan'ny valana aretina coronavirus. Maro amin'izao fotoana no efa mivarotra izany ankoatra ireo efa notolora ny fanjakana sy ny fikambanana maro samihafa maimaim-poana. Takombava izay azo sasana ka tsy voatery hividy fa manasa izany isan'andro no sisa atao. Ho an'ireo izay efa manana tsy haingon-trano na haingona fiara ary tsy atao any am-paosy no ilana azy ireny fa anaovana vao mivoaka ny trano sy mifanerasera aman'olona. Ny fahatsapaten'ny tsiraray no ahafahana mifehaingana ity valana aretina ity ka ampitsahatra ny fioboana sy iverena ny fiainana amin'ny andavanandro.